Vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miainga eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka. Alléluia. Ny amin'ny fifanina lehibe indray lasina babalalina ny amintsika amin'izao fotoanana izao dia falibenay tena komiana aminao eto androany manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy isa-tokantrano sy ambatan'olona izay tratranso anaraka indray izao fandarana izao sady misaotra anao sahady tonga miaraka aminay eto raha androany anao tonga miaraka aminay dia tena aminao tsika sendrasendra koa natogavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao tokoa tahaka an'ilay borika anankiray zana-borika izay nalaina dia tsy hoy Jesosy hoe raha misy manontany anao dia lazao hoe misy raharaha ilan'ny tompo azy. Dia izaho koa dia teny aminao androany fa raha misy manontany anao hoe maninona ato ianao dia izao tenenina hoe misy raharaha ilan'ny tompo aho hoe halleloia. Raha iny tompontsika rehetrarehetra raha androany anao tonga miaraka aminay dia tsika sendrasendra natogavana eto fa lahatr'Andriamanitra izao ka. Raha ohatra ianao tonga eto ihany dia araroto izao fotoana izao aza velan-dalo fotsiny izany fotoana ahafahanao mihaino tenin'Andriamanitra izany fa zava-dehibe izany. Mino zandrena talohantsika hivavaka metraka ny fotoana am-pelatan'Andriamanitra dia avy eo tsika nonona tsodrano dia ifampiaraha-be eto aorianan'izay. Andao aloha mpandrotsika rahalahintsika Mika avy Madagasikara izy nitondrantsika anatin'ny vavaka fanomboana. Ny tompo rahalahy Mika anao ny fitenenana. Tahin' Jesosy pasitera Menakavy dia tahin' Jesosy tsika rehetra hiaraka hivavaka ary sika. Jehovah Ray Amaralo dia mbola velom-pisaorana indray izay amin'izao fotoana izao satria mbola omenao an'ity fotoana ity izay mbola ahafahanay miatrika miara-mivavaka eto mbola ahafahanay mihaino ny teninao handray ny hafatra avy aminao indray dia tena misaotra Jesosy, misaotra fa lehibe tokoa izany mbola noho ny fahasoavanao mbola noho ny fitiavanao no natoy izao anay Andriamanitra ka misaotra fa mbola omenao fotoana izay mbola ahafahanay tonga eto indray ahafahanay mihaino ny teninao mbola omenao an'ity androandroany ity dia misaotra Jesosy. Eto dia hifona aminao hamandrafo fa mamela ny elokay Jesosy tamin'ny zava-rehetra vitanay tena mifona Jesosy satria be loatra izay fahotana vitanay izay tena mamela ny elokay aoka ny rahanao velona ny mikoriana vatana ato aminay mamono ny fahotana hanala ny pentinota rehetra dia apetraka feno am-pelatananao Jesosy ny fotoananay androany ianao no hitari-dalana ianao no ampizotra tsaka sy andavana ny fotoana rehetra androany ny connexion tsy ho tapatapaka ny live tsy ho tapatapaka dia aoka ny fanahinao masina Andriamanitra ny rotsaka ato mba samy handray ny anjara tandrify azy izay androany mba tsy hiala maina fa tena hoe handray an'ilay fahasoavana avy aminao handray an'ilay hery avy aminao dia apetraka feno am-pelatananao ny fotoana androany amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany misaotra raha io amainina. Alléluia. Mankasitraka ny anao rahalahy Mika tao anatin'izay vavaka mamy izay nentinao izay dia Jesosy marify anao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo rahalahy Mika. Alléluia. Aisoarina tsodrano nitsodranotsika dia amin'ny Isaia 3:20 ka hatramin'ny 2 no vakiantsika androany. Isaia 3:20 sy 2 anaran'i Jesosy manao hoe fa ankehitriny ry Jakôbô izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely io. Azo matahotra anao fa efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ay ianao. Raha mita ny rano ianao dia ombanao ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanavotra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Halleluia.
Amena dia ingany ho tanteraka amintsika tsirairay avy zany a, ingany ho tanteraka aminao a izany tsodrano zany. Tamin'ny 1er janvier 2000 indray 1er janvier zay mbola tsy tadidiko hoe 2000 a, dia io no toritenin'ny torifo nanaovako live tamin'izay. Dia tena hoe tapitra ny taona nisy olona nanjoro vavolombelona tokoa. Ny teny tadidinao moa le toriteninao tamin'ny 1er janvier iny, le niteny hoe ity taona ity a, dia tena aza matahotra anao fa efa nanavitra anao a. Raha mita ny rano ianao dia ombanao a, ary raha mita ny ony ianao a dia tsy hanavitra anao izy. Raha mamaky ny hafa ianao dia tsy may, ary tsy rehetra aminao ny lafo. Dia nisy olona tena niteny tena tsindriatra tamiko le lafo, na dia nahavaivay aza hozy izy ny zavatra nalovana tamin'iny taona iny. Ka dia tsofoka rano koa ianao amin'io a, io koa nitsofako rano anao androany a, dia raha mita ny rano koa ianao a dia ombanao Jehova. Ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanavitra anao ny ony, ary raha mandeha mamaky ny hafa ianao tsy may, ary tsy rehatra aminao zany le lafo. Amen. Raha misy le lafo lalovanao dia ampafanana any anatinao zany, ampafanana fitiavanao an'Andriamanitra fa tsy hampirehatra, tsy handrehatra anao akory. Alléluia. Amen. Taindry Jesosy ary a, Sandola, Koweït, Rosemine, France, Kodanila, Belgique, Hortensine, Koweït, Kadakamalala, France, Asin'Apostolo, Madagascar, Mirsopianjana, Arabie Saoudite, Tsiriamboramela, France, Hortensine, Koweït, Yama, Koweït, Soameva, France, Jesosy Mpandresy, Madagascar, Ikerandrenasoa, Madagascar, Ikarak, France, Marie-Jo, États-Unis, Miriam Malala, Allemagne, Antra Clarisse, Madagascar, Anguira Rodriguez, Arabie Saoudite, Mampiona, France, Anguirina Andrenasolo, France, Angèle Pagès, France, Nina Mainso, Italie, Fontaine Lannerina, France, Claudine Razakanirina, mbola tsy haiko ny toerana misy anao, fa raha ohatra hoe azonao lazaina hoe aiza ny toerana misy anao a, dia amin'izay fotoan'izay a dia afaka miarahaba anao indray zay raha pitso rehefa mbola tonga eto dia mba tadidy aiza moa misy an'i Claudine Razakanirina. Itody Noeline, France, tonga soa, i Marie-Angela, Dubaï, dia izay koa mbola tsy narabaiko teo, Marie-Jo, États-Unis, Kodanila, Belgique, Irina Miarnena, France, Lovlitina, France, Anguirina Rodriguez, Arabie Saoudite, Tojo Jesosy Mandrakizay, Allemagne, Tahiny Tompo Soameva efa noteneniko teo, Rantanina Maisalina, Madagascar, Ranosy Olga, Koweït. Alléluia. Dia tonga soa isika rehetrarehetra. Naoratsika aloha ary emiry famelohan'ny antsika hira, ataontsika ijoro vavolombelona ny fahasoavan'Andriamanitra izay niraisinao tamin'ity androany ity. Inona ny azonao hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra? Ny dia zavatra anankiroa momba ny zanako efa rahalahy. Nisy zavatra zay zany tamin'ny omaly andeha hianatra, dia rehefa andeha hiditra dia izy io moa somary indraindray misy fanahiana kely zay izy io hoe ahoana ny ampianarina. Misy fotoana izy ampianarin'ny le maître, dia misy fotoana izy ampianarin'le maîtresse, dia rehefa le maître dia ohatra somary kamokamo izy, ohatra somary mahery fiteny le maître, rehefa le maîtresse dia faly izy. Dia amin'izay zany dia somary mitetena kely izy dia hiverina hiditra hianatra, dia so amin'izay mba fanontaniana ahako. Atao izy izy a? Satria zany zaho misaotra ny sy mivavaka andrareo foana rehefa le andeha hianatra dia tsofina rano hoe miaraka aminao Andriamanitra, mombanao Jehova, ohatr'izany. Dia izy mantsy anahy, ahoana izy nahafantarako hoe miaraka amiko Andriamanitra hozy izy? Dia nefa izy tsy hitako. Dia ahoana ny ahafahako tena sura hoe miaraka amiko Andriamanitra? Izy mantsy anazy hoe Andriamanitra hoa tsy hitantsika, fa Andriamanitra dia fanahy. Fa Andriamanitra tsy hitantsika fa rentsika. Rehefa ohatra hoa tsika matoky tsara iny mandeha, manana ambony tsara amin'ny moralina, tena tsapanao mihitsy hoe misy fifaliana ianao, dia miaraka amintsika izy. Dia izay no mahatonga antsika mila anazy miaraka amintsika, satria raha vao tsy miaraka amintsika izy dia kivikivitsika, dia ketraketraka tsika, dia aino izy izy? Aina ary izy fa mahafalifaly be aho izy, anao courage be aho, dia amin'izay fantatra hoe miaraka amiko Andriamanitra. Alleluia. Dia faharoa manakaraka an'izany a,
androany naky anazy avy ny rava zany de rehefa izy nivoaka farany, rehefa nivoaka farany izy zay misy inona na 10 entana de rehefa mivoaka izy de ka le mpampianatra efa miandro eo ambavady eo mamoaka ny ankizy de mivoaka avany izy de ohatry ndresaka tam'le directrice ny école teko zay ndresahana izy mianaka teo de lasa am'izay mivoaka de natoka izy ino andesahanareo teo misy ino de zaho izy izy papa mifaly be izy izy directrice izy izy nanome fankasitrahana anazy teo zany le directrice mahafinaritra satria zao izy rehefa nivoaka daholo izy ny ankizy de le taratasy rehetrarehetra izy alatsany amin'ny tany feno taratasy milatsaka eny amin'ny tany de zaho izy mbola tsy voaka fa nitsiponiko daholo izy le zavatra tamin'ny tany de nalefako anaty poubelle izy de zay stylo latsaka ohatra de nataoko eny ambony latabatra tsy nivoaka tao izy sady tsy vitako zay tena de faly be mihitsy le directrice nitantarainy an'izay zaho mbola tsy nataranahako mbola nanao an'izao navelany ankizy teny daholo ny papier izy izy anona de mbola nalaiko daholo tsirairay reny de lefako anaty poubelle de tena nahazo de misaotrasaotra anazy teo le directrice ina moa zany rejorim-bavolombelona aminareo mahafinaritra zanaitsika rehefa tsara zany mahalala fomba ohatr'izany de inona moa zatra hitan'ny olona ohatry hoe tsy ohatrany fa tsara taiza le zaza halleloia mahafinaritra zany ny ankizy to de mandeha de afo fa izy tsy mivoaka ny fianarana raha tsy voatsipony daholo ony reo zavatra miparitaritaka tamin'ny tany de nalefany tanaty poubelle de faly zany satria za mino fa mba hitan'le directrice hoe nomeny fankasitrahana tena noteneniny teo merci beaucoup izy finiana tena nasafony teo lohany de hitako hoe tena mba courage aby zanako zako courage nijeren'le directrice kely de zay zanako io halleloia de zany ny jorim-bavolombelona aminay nafinaritra kely zay zavatra nitranga teo zay mety zavatra madinika fa hitako kosa hoe zavatra tena nafinaritra le zavatra nataony de ho an'Andriamanitra ny voninahitra inona ary no mba azonao ambarandray androany inona ny zavatra azonao atao ataotsika tirity ataotsika izy ty tamin'ny sabata de mbola mba tiako atao indray androany satria za teteny aminao manao hoe mikorina ao anatinao ny rahan'i Jesosy mikorina ty anatintsika ny rahan'i Jesosy matoy izao atsika mitahiny ny diatsika mitahiny mbola velonay soma tsara za tatato misy olona vitsivitsy hitako maty noho ny tantinako maty androany sady rasina mba eto ny fianakaviako mijery de sady mamangy anareo amin'ny fahoriana ny totoanay vavy matoa mamanay de nody mandry teo hariva teo telo amby 20 taona de tena ozy aho hoe rehefa misy ohatr'izany de mamindra misy avisio aho mieritritra rehefa manao rehefa mbola am'le anjarako iny zany ny laza inona zany zao zavatra iainan'le olona am'izao tena zavatra ngezabe de zao hoe tsy maintsy misy maty foana eran-tany fa mbola mifaly tsika mioneto androany mbola tsy nisy latsaka an-dalana mbola velonay nao afaka mijoro vavolombelona afaka misaotra an'Andriamanitra fa nao reny men'Andriamanitra tombonandro-pahavelomana de nomen'Andriamanitra heri-tanjaka de mbola eto ianao androany zava-dehibe zany na nisy tsy ety nataonao ary mbola zava-dehibe no eto anao androany ry havana satria anao mbola afaka manonitra indray anao rapitso hoe inona ny tsy nety androany de andao hanonitra tsika rapitso fa zany ny fahasoavana mbola afaka manoratra tantara indray andao ary ataotsika tyraty isoran'Andriamanitra tsika ny amin'ny rahan'i Jesosy izay mikorina anatintsika jorim-bavolombelona tsika na zay de tsarotory teny
mahakasikana foana iny satria efa mieritreritra an'izany dia tena voataniso daholo afaka ny otako no ny amin'ny rahan'i Jesosy, sitrana no ny amin'ny rahan'i Jesosy, olona afaka no ny amin'ny tapaka ny ozina no ny amin'ny rahan'i Jesosy, ary voavonjy koa tsika no ny amin'ny rahan'i Jesosy. Dia asa dino zany fa no ny amin'ny rahan'i Jesosy zao antom-piainantsika rehetrarehetra. Salamintsika androany satria no ny amin'ny rahan'i Jesosy. Voary ianao teny an-dalana no ny amin'ny rahan'i Jesosy. Alleluia. Zay iravana tena resy lahatra mihitsy hoe tena tokony fitsona vavolombelona antsika mihitsy hoe tafody soamantsara ohatrany. Misy olona mivoaka ny trano izy amin'ny maraina dia mpitandro filaminana ny tonga any an-trano miteny hoe voatonany fiarakodia ary ny avanareo tsy tana ny ainy sy ny sisa sy ny sisa. Tsika mandeha firy ny accident mitranga. Teo amin'ny taty zao nisy accident vao tamin'ny aingana mandeha ilay tômpe eo dia manitsy eo aza variana mampiasa telefona na variana na milalao telefona na restory. Za tena hikonareo ireo zavatra anankiroa samy mampahazo anafo eny ampitondrana tômôbilina. Eny ampitondrana tômôbily eny miresaka aminareo, mifampihery aminareo, mandefa mesazy, mamaly mesazy. Mbola eny koa ny te atoro satria reraka ny vavaka fiambenana fa mbola tsy mitona amin'ny hazo ny tômôbilina eto. Halleluia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Mahiresa. Hoe hamaky fizona vavolombelona tsika dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany isika rehetrarehetra. Somary nisy fanontaniana iray teo Olga Ranorosoa angambany hoe efa alina be pasteur aty aminay ianao ary izay vao naremarque an'izany. Mety tsy teto elaela angamba ianao efa tamin'ny oviny iny ilay olona angamba efa herinandro na 2 herinandro zay efa lasa 2 heures amin'izay ny décalagentsika. Efa mamaly bertaka io. Efa 2 heures zao ny décalage dia normal be ny hoe raha alina be. Tsy dia hoe tsika nitara loatra, taratara kely fa tsy tara be satria ohatran'ny fanomboana isan'andro ihany ny fanomboantsika teo fa le lera mihitsy no efa lasa misy décalage. Taloha adiny iray ny décalage dia zao izy efa lasa adiny 2. Ka dia voalohany indrindra ialana tsiny aloha ny fahatarana dia tsisy afaka ialana tsiny koa nefa le adiny 2 satria tsy tsika nanao an'izay fa ry zareo. Dia mirary soa. Miafy kely raha hijery live moa, raha tsy mijery live dia afaka matory dia mijery rediffusion rahampitso. Nefa tady dio fa tia koa misy vaovao teneniko antsika efa be dia be mihitsy zao ny vidéo antsika efa voafafa. Ohatrany hoe izay vita dia voafafa raha vao tsy voahenjika manao téléchargement ny YouTube dia tonga dia efa very ny toriteny ka izay le izy. Sacrifice daholo zany sacrifice daholo zany fa izay le misy olona nigeriavana ny miafina amin'ny tenin'Andriamanitra. A Nigeria zao vonon'ny Islamo vonon'ny djihadiste ny kristianina. Misy olona zany zao te hivavaka fa vonona tena te vonona ndray fiangonana. Antsika zany aloha ty zao mbola eo amin'ny mbola le fiareta-toro ny tena zavatra ngeza be. Za manokana dia tena mahatsapa mihitsy hoe fahasoavana ho azy ahafahantsika hoe amin'ny alalan'ny tambazotra serasera dia ahafahantsika mifampihery sy mifandray. Alleluia. Ary nefa le izy dia afaka manasitrana mihitsy ho an'izay olona marary, afaka manafaka mihitsy ho an'izay olona voafatotra. Nefa dia samy atao tokantrano tsika. Vita zao ty dia te hatory raha eto ohatra dia fantatra hoe miakatra ambony fotsiny dia efa aiza taloha manazay mamonjy fotoam-bavaka izany. Dia taloha manao lefa larobe ireo manana fotoam-bavaka ao am-piangonana izay mivady ny tokony andraikitra tao amin'ny fiangonana isan'ilay taloha ny fotoam-bavaka larobe. Fa hitretanareo zany hoe manomboka ny fotoam-bavaka amin'ny firy moa mampinina amin'ny 2 sasany dia mirava eo amin'ny 4 eo. Dia aoriana izay amin'izay misy ny olona izay atao délivrance. Fa misy fotoana hatramin'ny 2 maraina ianao amin'ny 1 maraina eo tsy miala. Zay vao andeha hamonjy fodiana. Ny ankizy amin'izany miandry ilay tokantrano mbola zaza mena vava. Fa hitako hoe fahasoavana zao iainantsika izao. Hoe nareo zao mety efa ambony fandriana daholo fa nefa nareo afaka paherezana. Alleluia.
ka ny zavatra rehetra sakrifisy daholo ny fiarahana amin'Andriamanitra. Dia mba zay aloha zany ny sakrifisitsika. Dia mahereza olo-garan'Orosoa efa elaela izy io no iova. Any amin'ny razana monika ao ny efa amiray ve zao any amin'ny razana monika. Ndikan'izany zany adiny 3 ny elanelantsika razana monika. Any Dubai, mahereza. Any amin'ny Jean-Gilles Diamant zao raha fantatrareo amin'izao zao fo maraina be mihitsy izy mba hian'ny toriteny. Fa zay le izy maherezitsika rehetra. Hian'ny toriteny atsika to dia mpandrosika raha mba tsika kataka hitondra tena androany dia velotra avy eo miraperatra ny tena androany. Fa andolo mafy fijona vavambelo izy rikaraka hoe aleloha dia raika Jesosy fa androany tena lamobezako sady vita aloha be dia misaotra Jesosy koa fa nomeny tombonandro izy tanjaka simbolona rovana izay menakavy kely. Amen. Hoy ranavavy hoe misaotra an'Andriamanitra nandritra ny tontolo andro feno fiarovana any menakavy sy ny ankonina ho voninahitran'Andriamanitra. Amen. Hoy Rodriguez. Aleluia dia Jesosy fa mbola velonaina somatsara ary misaotra azy amin'ny fandamina rehetra vita somatsara ny asa mandrara rehetra ho azy ireny voninahitra. Aleluia. Amen. Misaotra anareo fa mangina fahoriana fa mankasitraka indrindra. Aleluia. Normalala sy eno indry mamanga fahoriana. Misaotra anareo hampitaiko amin'ny fianakaviana ny fampaherezana ataonareo. Misaotra indrindra. Voafafa daholo ka ao amin'ny kantitsika ao zao tsy hitanao hoe souvenir reny efa be dia be tsy hitantsony lasa aiza tsy hitantsony reny publication reny fa efa nahita fotsiny tsika dia zay ny zava-dehibe. Tahiny tompo misaotra reny jiro vavolombelona tonga dia avy hatrany tsika dia hiditra amin'ny telo toriteny raha vavikadaka anao ny fitenenana. Fiadanan'ny tompo amintsika rehetra, fiadanan'ny tompo amin'ny pastera mianakavy ao dia faly zay terako avy malala hitondra ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Jeremia toko voalohany 4 ka hatramin'ny 10. Jeremia azafady Jeremia toko voalohany 4 ka hatramin'ny 10. Rehefa hitantsika zany dia ovakintsika aminaran'i Jesosy amin'ny soramandry eo ambony dia ny antsoana ny Jeremia ho mpaminany sy nanambarana taminy izay ho raharany. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe hatry ny fony ianao sy mbola ny foroniko teny an-kibo no efa fantatro ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nomasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Ary kosa ndrisy Jehovah tompo ino tsy mahay mandahatena aho fa mbola tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza. Fa hoy Jehovah tamiko aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha amin'ny zay rehetra andrako anao ianao ary zay rehetra andidiko anao mombaranao. Aza matahotra azy ianao fa momba anao amonjy anao aho. Hoy Jehovah dia nanindry sa ny tanan'i Jehovah ka nanenjy ny vavako. Ary hoy Jehovah tamiko indro efa nataoko ambavanao ny teniko ary indro aho manenjy anao amin'izao. Ary indro aho manenjy anao izao andro anio izao hanampahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana anongotra sy anjera sy anjava sy androdana ary anorina sy amboly. Amen. Ny lohateny izay azontsika horaisina eto rehefa malala dia ny nanantsoan'Andriamanitra an'i Jeremia ho mpaminany. Riava malala ny tenin'Andriamanitra eto moa riavana dia nantsoan'Andriamanitra ho mpaminany Jeremia. Riavana mbola tsy ary kory mbola tsy teraka mbola tsy n'existe kory Jeremia dia efa nipetrapetraka ny plan izay nataon'Andriamanitra ho an'i Jeremia. Zany hoe efa nipetrapetraka daholo ny fandaharana izay omeny Andriamanitra an'i Jeremia. Inona moa zany ny tiany teneny eto riavana? Zany hoe mbola tany amboka dia efa no masinina sy nitendrena mpaminany Jeremia. Zany hoe mbola tsy teraka izy, mbola tsy n'existe akory zany Jeremia zany dia efa nataon'Andriamanitra sahady hoe ho mpaminany Jeremia. Efa namasinan'Andriamanitra sahady, zany hoe efa nomen'Andriamanitra ny fanahy masina sahady Jeremia na dia mbola tsy teraka, mbola tsy niorina akory azy. Amen. Dia ohatr'izany koa ny fiainantsika riavana.
Andriamanitra io ry havana efa petrapetraka sy matipaika daholo ny programme n'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona. Amen. Efa hoe zao kadaka zao ny programmanao eto ambony tany, zao kadaka zao ny zavatra anantsoan'Andriamanitra anao eto amin'ny fiainana zao tontolo zao ty. Amen. Tiatsika Andriamanitra ary mbola tsy teraka akory tsika ry havana dia efa fantatr'Andriamanitra ny zavatra tandrifantsika tsiraray avy. Ny plan n'Andriamanitra dia efa mipetrapetraka daholo hoe ny eto ambony tany ry havana. Ohatrany ataony Jeremia ry hava malala. Fa tandremo kosa ry hava malala so dia diso lalana tsika amin'izany plan n'Andriamanitra izay fomena antsika izany. Satria tsika ry havana dia ndraindraika dia mody manao fanina tsy tia lalan'Andriamanitra. Nefa efa fantatsika zao fa am'izao ny lalana mandeha amin'Andriamanitra dia mbola ataotsika manao tsara jamba tsika tsy mahafantatra n'izany hoe didin'Andriamanitra zany ny lalana izay omen'Andriamanitra, ny nanantsovany n'Andriamanitra tsika ry havana. Fa Andriamanitra ry havana tsy fa manao zavatra ratsy atsika. Misy tanjona lehibe izay omen'Andriamanitra atsika ry hava malala dia nitondrany atsika ho any an-danitra ry havana. Amen. Ny antom-pisintsika olombelona eto ambonin'ny tany ry havana dia ny hiakaratsika any an-danitra ry hava malala dia nanovantsika ny asan'Andriamanitra ry havana. Mila tsika ry havana Andriamanitra io tiatsika io fa ianao izay mandre izao teny izao ry havana efa mba fantatrao ve ny plan izay ataon'Andriamanitra aminao, efa mba fantatrao ve ny fisinao eto ambonin'ny tany ty ry hava malala. Manontany antsika ny tenin'Andriamanitra eto ry havana ka manomboka izao ry hava malala. Ianao izay mety mbola variana ry havana, ianao mety mbola tsy mahafantatra ny hoe ny plan ny fiainanao eto ambonin'ny tany ry havana dia anontanio Jesosy ry havana. Manontanian'Andriamanitra angatao amin'ny tompo ry havana hoe inona moa zany ny tanjona, inona ny tanjona izay antom-pisika eto ambonin'ny tany ry havana. Fa mamaly antsika Andriamanitsika io ry havana. Tiatsika io, miasa atsika io, manamasina atsika io ry hava malala. Amen. Na Jeremia eto ry hava malala rehefa voanto izy dia natahotra izy hoe mbola zao. Fa Andriamanitra kosa ny teny ry hava malala hoe momba azy foana Andriamanitra ry havana. Na dia teo aza izany fatahorana izany satria amintsika zanak'olombelona ry havana tena marina tokoa izany. Ohatra hoe mitory filazantsara tsika, tena hoe matahotra tsika satria matahotra ny olona tsika ry havana sao dia hoe mivizentsika ny olona, matahotra ny olona tsika sao dia hoe anaratsy atsika ny olona satria ny fombantsika atao aloha ohatra izany dia hoe matahotra tsika ry hava malala. Fa tadidiova ry havana fa ny teny izay avoaka ny vavanao na inona nataon'Andriamanitra eto tamin'ny Jeremia ry havana ataon'Andriamanitra amintsika koa ry havana. Ampiasain'Andriamanitra tsika ry havana fa mandehana amin'izay ran'Andriamanitra tsika ry havana. Tandremo mandany ny faniran'Andriamanitra ry havana satria aza atao sakana misy ry havana ny fatahorana, aza atao sakana eo amin'ny fiainanao ry hava malala ny elatra, aza atao sakana ry hava malala ny fiainanao taloha ry havana. Fa asa be fandavana ry havana na hoe be fananiana ry hava malala fa taterao ny zavatra izay anoran'Andriamanitra anao ry havana. Fa ho hitanao ry havana fa na inona ataonao dia ny Andriamanitsika io ry hava malala dia manatoro antsika na ny vava ny teny izay loka ny vavantsika ry havana dia Andriamanitra no manatoro an'izany mampiteny ny vavantsika ry hava malala. Amen. Aza matahotra ry havana fa momba tsy hamonjy ianao foana Andriamanitra ry hava malala. Mampanantena antsika Andriamanitra ry havana, ampanantenan'Andriamanitra tsika. Mety hoe misy manaratsy tokoa ny fiainantsika ry havana. Tena sarotra koa zany hoe miteny mitory filazantsara zany ry havana satria matahotra hoe ho tenen'olona, matahotra hoe ratsian'olona. Fa tadidiova ry hava malala fa ny Andriamanitra tsika ry hava malala dia tena Andriamanitra tsara ry havana, miaro amin'ny ratsy rehetra izy. Ka rehefa tsoen'Andriamanitra ry havana dia mandehana ry havana. Ary izany indrindra ny fanontaniana eto hoe inona tokoa no mampatahotra sy mampanay ianao. Fa mahatokisa'Andriamanitra ry hava malala. Ilay momba sy miaro anao hatrany ry havana. Raiso mifato-pihinana ny teny izay omen'Andriamanitra ry hava malala. Fa tena ampiova ny fiainanao izany ry hava malala. Mandehana amin'ny lalana mahitsy ry havana, andehana ny lalan'Andriamanitra ary manontania n'Andriamanitra ry hava malala hoe inona tokoa moa ny tolotsaina azo mba menao anahy Andriamanitra. Fa ho hitanao ry havana fa mamaly anao io Andriamanitsika io. Fa eto ry havana nomeny Jehovah fahefana hanombotra ny ratsy sy hamboly amin'ny fireneny Jeremia ry havana. Raha nomeny toky izy fa nomezan-toky izay nomen'Andriamanitra azy hoe vao miteny Jeremia dia Andriamanitra no mampiteny azy. Ary na inona zavatra ny ataon'ny Jeremia
Andriamanitra no manao an'izany ry havana, manome misy fahefana, misy zavatra hoe mandrodana ny ratsy rehetra, satria ry hava-malala ny filazantsara izay torintsika io ry hava-malala dia tena filazantsara fambolena io ry havana izay tenenin'Andriamanitra eto ry havana, mahavokatra io ny ara-panahintsika ry havana. Ny fitoriana filazantsara io ry havana malala mandrodana ny ratsy rehetra io ny fanompontsampy ny fiainan'izao tontolo izao harodana io filazantsara io ry hava-malala, fa ny filazantsara kosa ry hava-malala mahavokatra izy ambolena izy tena vokatra ry hava-malala ny ara-panahintsika ary mahavokatra eo amin'ny fiainantsika ry havana ary ny akarantsika ny an-danitra ry hava-malala. Za manokana ry havana dia nijoro vavolombelona amintsika za ry havana satria taloha tokoa ny tenako ry havana dia tanatin'izao fiainan'izao tontolo izao ary tena variana ry hava-malala tamin'ny fahatanora. Eny nivavaka ihany tamin'ny mbola kely ry havana fa nanomboka rehefa tanora ry havana dia nanomboka tena hoe nanadino an'Andriamanitra, tsy mahafantatra an'izany Andriamanitra zany. Dia inzay andro ry hava-malala nisy zokiko zay efa nodimandry moa izy dia nomeny baiboly za ry havana. 3 volana alohan'ny nahafatesany dia maro zay raha-tampo fa io baiboly io nomeny zoko nefa dia fantany zokiko tsara za aminay raha-tampo dia zany tia mamonjy boaty iny zany tia mitafy lamba kely tamin'izany fotoana zany, tena hoe mamenatra ry havana na ny fomba fiainako ry havana rehetrarehetra ry havana. Rehefa tena mahatsiaro an'izany za ry havana dia tena hoe mahatsiaro menatra tamin'ny fiainako taloha ry havana, fa soa ihany ry havana fa Andriamanitra efa nomeny efa nataon'Andriamanitra ny plan ny fiainako ry hava-malala ka io baiboly io ry hava-malala dia rehefa nodimandry moa zokinay dia 10 taona tao aoriana io ry havana dia tsy mbola nivakiko io baiboly io ry havana. Matory za ry havana dia eo amin'ny table de nuit io baiboly io dia rehefa mahatsiaro ny zokinay za ry hava-malala satria tena misy tokoa ny fotoana mampatsiaro dia manokatra ny baiboly ry havana fa tsy ny tenin'Andriamanitra ny vakiko ry havana satria zokinay tsy mamaky baiboly be moa izy moa mpiandry sy lateo dia efa mipetrapetraka daodaholo ny tapatapaka ny taratasy rehetrarehetra misy ny toko sy ny andininy ny tenin'Andriamanitra ry havana dia nisoratana ny zokinay io mba jerevako ry havana. Tsy natsiaro akory mijery baiboly fa rehefa natsoan'Andriamanitra za ry havana amin'izao fotoana izao efa 4 taona zay ny vavako tato amin'ny andramoka izao dia tena hoe hitako ry hava-malala fa kay ny plan izay nomen'Andriamanitra nampiasaina n'io zokinay hanome baiboly io efa plan vita ao amin'Andriamanitra io ry havana, efa mipetrapetraka daholo hoe zao ny ataonao kadaka rehefa tonga ny fotoana fahaza mivily lalana. Fa tena hitako ry havana fa tena hoe nilaiko teo amin'ny tenako tokoa zany ary tena hoe nanomboka izay ry havana dia niasa ity baiboly ity dia raina Jesosy ry hava-malala. Tena hoe hitako zany fa tena hoe niasa teo ary ny zavatra teny tena nataotra ao ry havana satria za hoe itoroteny amin'ny toroteny izao ataoko izao ry hava-malala tena mampatahotra anahy mihitsy vao nomboka niditra tato za ry havana. Za tsy mahay manjawa tsy mahay nandahotra ny Jeremia za ry hava-malala satria aiza moa naizao toroteny zavatra tsy nataoko ny fiainako ndraiky boaty de nuit taloha tsy nahay toroteny zany fa Andriamanitra ry hava-malala mahay manova zavatra Andriamanitra ka na niteny izay loka ny vavanao io na niteny izay loka ny vavako ry havana andry avy amin'Andriamanitra io ry hava-malala ary tena tsy matahotra nizaniza intsony ny tenako ry hava-malala satria nomen'Andriamanitra fahefanamina, nomen'Andriamanitra fitiava, nomen'Andriamanitra nampian'Andriamanitra ka na niteny izay alohan'ny vavako ry hava-malala dia avy amin'Andriamanitra ry havana, tsisy fatahorana intsony ry havana. Amen. Ka na dia hoe hitoroteny aiza ry hava-malala na dia hoe mitory filazantsara aiza ry hava-malala dia efa nataon'Andriamanitra hoe efa tsisy mampatahotra intsony ry havana. Dia raina Jesosy ry havana zay kadaka zay tamin'izao fiainan'izao tontolo izao zay kadaka zay variana tamin'ny rendrarendra rehetra sy ny zavatra ratsy rehetra ry havana novain'Andriamanitra. Amen. Tianao Andriamanitra zay no tiako tsoahina eto ry hava-malala hoe eny ry havana efa misy plan nataon'Andriamanitra zay zany ny plan izay namen'Andriamanitra raha izay nampiasany ny zokinay hanome baiboly anahy satria osy ny tenin'ny zokinay tadidiko tsara hoe ilainao ty baiboly ty dia tena ilaiko ry havana. Amen. Dia raina Jesosy fa mampianatra anahy ty baiboly ty ry havana ny fitoriana filazantsara ry havana dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra daholo ry havana ny hanongotana zao ny fiainan'izao tontolo izao ry havana ny fandravanan'izao fiainan'izao tontolo izao ry hava-malala dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Amen.
mahavoly tena hoe mahavokatra tokoa ty tenin'Andriamanitra ty riavana. Raisoanao ty tenin'Andriamanitra riava malala, ary aza mandany tenin'Andriamanitra riavana, aza mandany fanirahan'Andriamanitra anao riavana, mitoriny filazantsara rehefa irain'Andriamanitra anao riavana. Ka rehefa zao ny anjaranao riava malala de tena hoe aza misalasala ny fanirahan'Andriamanitra, fa ho hitanao fa mampiova ny tenanao tokoa izany riavana. Tianao Jesosy, manovanao Andriamanitra riavana, ary efa manorina ny fiainana mandrakizay ho antsika Andriamanitsika io riavana. Ka manomboka zao izay maheno ty tenin'Andriamanitra ty riava malala de tena hoe manontany teny ianao hoe inona tokoa mono ny toe-pisinao eto amin'ity tany ty riavana. Satria Andriamanitra dia efa nanome plan antsika tsiraray avy. Andriamanitra efa mipetrapetraka ny zavatra omeny antsika tsiraray avy. Tianao Andriamanitra, manampy anao izy, tsy mamelanao Andriamanitra riava. Raiso ny tenin'Andriamanitra riavana, fa ho hitanao fa io Andriamanitsika io tsara, io Jehovatsika io riavana. Tena hoe miadana antsika miaraka amin'Andriamanitra. Aza variana amin'izao fiainana izao tontolo izao riavana. Tena hoe tory io ny filazantsara riavana, fa kio ny tenin'Andriamanitsika riavana, fa mitandrema ny didin'Andriamanitra riava malala, fa tena hoe mahazo fanahy masina antsika miaraka amin'Andriamanitra, ary Jehovatsika io tsara io riava malala. Ho tahinany eny teny zany ka atsoa antsika tsiraray avy de hoan'Andriamanitra reriany eny voninahitra, de mankasitraka indrindra pastera nanome fitenenina tainy Jesosy daholo tsika rehetra. Amen. Halleluja. Mankasitraka indrindra. Halleluja. Mankasitraka indrindra anao raha nampavy-kadaka tarata izay tenin'Andriamanitra izay noentinao izay. Halleluja. Ny niantsona ny Jeremia ho mpaminany. Misaotra anareo rehetra ihany koa mankasitraka anazy fa mampahery azy mampahery zareo mitory-teny ireo fankasitrahana izay ataonareo ireo. Jesosy any amaly fidianareo. Halleluja. Jeremia toko voalohany andininy fahaefatra hatramin'ny andininy fahafolo no nivakiny tamin'ity androany ity. Halleluja. Amin'ny anaran'i Jesosy tonga tamiko ny tenin'i Jehova, manao hoe hatry ny fony ianao tsy mbola niforoniko tany an-kibo nefa fantatro, ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nao masinika sy notindreko ho mpaminany firenena. Ajantsika eo aloha. Mahavariana nge zany riavana. Mahavariana zany hoe mbola tsy noforonina akory dia efa fantatra. Amin'izao tsika 2025 zao zany zao misy olona teraka amin'ny 2027 fa efa fantatr'Andriamanitra sady zany olona zany. Tena enjana, tena mahavariana, tena lehibe Andriamanitra riavana. Tsika reto zany zao mbola tsy teraka akory dia efa fantatr'Andriamanitra. Ngizange zany riavana malala. Ary mieritreritra an'ilay hoe mbola vao niforonina tany an-kibo fotsiny dia efa fantany. Ary ny fony ianao mbola tsy teraka no efa nohamasiniko, mbola lasa lavitra be koa zany mbola tsy teraka akory dia efa nomena anjara asa. Tena mahavariana. Fa zany Jeremia. Ary tsy Jeremia ihany, fa na Ezekela, na Davida, na Noa, na Abrahama, na Isaka, na Jakoba, na Josefa, na izay Matthieu sy Marka, Luka sy John, dia zany avokoa isika rehetrarehetra eto. Raisy fotsiny zany hoe mbola tsy nivady koa mamanao sy papanao dia efa fantatr'Andriamanitra hikadaka, ary fantatr'Andriamanitra fa ho avy eto hikadaka. Mahavariana ilay lahatr'Andriamanitra. Mahafinaritra be ilay témoignage teo hoe nomeny zokiny vavy baiboly izy 10 taona lasa dia teto mbola tsy nisokatra mihitsy ilay baiboly dia teto no nisokatra voalohany io baiboly io, ary ilay nanome an'ilay baiboly rehefa tsy eo intsony.
fa zany rehetrrehetra zany efa fantatr'Andriamanitra daholo ary namela mamy tena namela mamy ho any kadaka ny zokiny ilay zokiny vavy nanome azy baiboly aby zao ty ity baiboliko ty nisy nanome anavy izy ty tamin'ny 2001 manko be zay ny nanome azy mbola misoratra ato mihitsy hoe mirary fahombiazana sy firarian-tso no nazahoana fahasoavana avy amin'ny Andriamanitra izy zao. Rija zay ny anaran'ny namako nanome anahy ty baiboly ty baiboly ty koa ny tsy mbola nisokatra zany madio be milamina be zay ty baiboly ty fa nanomboka tamin'ny 2007 izy ty nanomboka nisokatra dia mba hisorina Jesosy fa mba misokatra matetika izy ty. Halleloia. Sokafo matetika amin'ny baibolinao fa ilainao tondranao any an-danitra io. Zany hoe ny tena marina zany reto ihany Jeremia reto dia tsy mitombona hoy Jeremia ary kosa indrisy Jehovah indro tsy mahay mandahateny fa mbola zaza. Ny fotoana amin'Andriamanitra dia mandeha be mihitsy ny fotoana. Misy olona mitantara fa rehefa maty ny olona anankiray dia manomboka mandray amin'izay ilay fiodin'ny fotoana ao an-danitra. Tsy mitovy ny fotoana ao an-danitra izay ty an-tany. Zany mahatonga ny ao an-danitra rehefa miresaka dia 10 taona 7 taona. Tareo tonga dia satria ilay fiodin'ilay fotoana tsy mitovy ny eto an-tany sy ny an-danitra. Tsika zao adiny iray fa adiny iray ao an-danitra zany taona maro eto amintsika. Halleloia. Dikan'izany zany ny eto an-tany voateraka tsika. Ny ao an-danitra efa avancé be fa mahita anao mitory-teny. Za zany ohatra zao manao an'ity fandarana ity. Mbola milalato mbola le mbola tsasa kely reny ao an-danitra eo fa mahita anahy manao favaka fiombenana. Raha nabavokataka mbola atao anatin'le hoe mbola manao lamba kely ao an-danitra eo fa mahita ny kadaka mitory-teny teto androany. Halleloia. Tia ihany Jeremia ty zany dia tsy mitombona tsony ary tiako koa mba tsy hitombona aminao tsony. Hoy ny ten'Andriamanitra ary kosa indrisy Jehovah Tompo indro tsy mahay mandahateny fa mbola zaza. Betsaka ny olona natao amin'ny baiboly tao tena natsapa mihitsy tsy manana ninina izy. I Mosesy rehefa nirahan'Andriamanitra dia nitaraina ohatr'izany koa hoe tsy mahay mandahateny votsavava tena tsy mahay miteny Jehovah mandehana fa zangeny nanao ny vavy. Misy fotoantsika tsy afaka mandroso mihitsy rehefa miteny hoe ny zavatra tenenin'i Jeremia hoe mbola tsy mahay mandahateny aho. Zay taloha rehefa tenenivon'ny fiangonana dia rehefa vita batisa dia nofanina ho mpitory-teny tamin'izany. Dia rehefa miofana mitory-teny ianao dia anisan'ny zava-dehibe mihitsy ny pratika. Ary ilay pratika tena mizara roa. Pratika mitory fotsiny eo ianao dia pratika amin'ilay miseho vahoaka fa tsy mitovy ny mitory-teny eo. Fotsiny ohatra hoe manao enregistrement tory-teny sy ny mitory-teny misy olona mijery anao. Tsy mitovy zany. Rehefa niofa an'izay dia nanontany ny pasteur Neto zany hoe iza hozy izy no hanao volontaire hitory-teny voalohany hanao fanandramana amin'ny sabata. Za tonga dia nanangan-tanana. Ny ahy rehefa ohatr'izany dia ny ahy aloha ilay manao voalohany manjary mitantaina ela loatra ahako. Tonga dia tonga aingana ilay izy dia tafitra aingana. Fa teneniko anareo zany hitory-teny voalohany ary na tsy ny voalohany ary
fa nisy fotoana efa voatokana ho diakona tamin'izany a, efa voaositra ho diakona, voatokana ho diakona moa zany voatokana, de mitory teny. De izy atao no mipetraka eo amin'ny devan'ny altara eo, ny lo olona rehetrarehetra, ny lo olona sy ny pastera manao zao de mijery anao sy mihaino anao. Izy reo olona reo, olona efa nitory teny efa ela reo, mahay tenin'Andriamanitra efa ela reo, mahay mitory teny reo, mampamaky baiboly reo. Ianao zay vo hiteny. De zao ry havana malala ty teny ty anisany nanampy be anamiko tamin'izany. Rehefa andeha hitory teny de hitako ty teny ty manao hoe: mitarainy Jeremia, indrisy Jehovah Tompo, tsy mahay mandahan-teny fa mbola zaza. Tena marina fa tsika tokoa tsy mahay mandahan-teny fa mbola zaza. Misy olona nge mihaino ty fandarantsika ty olona efa tena hoe mainty milala, efa tena hoe ino mo filazan'izany, efa tena antitra tamin'ny fitoriteny. Tsy ainga mbola voaingany. Rehefa hitory teny de io teny io nampaela anahako tamin'izany hoe za ty tokoa de vojavava, tsy mahay mandahan-teny satria za mbola zaza. Fa zao indray zavatra nampaela anahako. Ity tenin'Andriamanitra amin'ny andininy fafito manao hoe: "Aroy Jehovah tamiko, aza manao hoe mbola zaza, manomboka androany zany, aza misy manao hoe mbola zaza." Rehefa voateny hitory teny zany no anisan'ny zavatra mba ataonay eto amin'ny fandaharan'Andriamanitra izao, de manosika an'ireo olona izay miditra ato anatin'ny groupe hitory teny. Betsaka amin'ireo no miteny hoe tsy mahay an'izany. Misy fiofanana kely tsotsotra aloha eto, misy fiofanana eto. Rehefa miditra eto ianao zany de mena fiofanana ianao a, hoe ahoana moa ny filahatra ny hitory teny, ahoana tokony atao raha hitory teny. Fa zay eo ihany. Fa Jehovah ny teniny hoe aza manao hoe mbola zaza, fa zao fotsiny ozy Jehovah andeha am'izay anyrahako anao ianao, azy rehetra andidiko anao no ambaranao. Dikan'izany mijoro fotsiny ianao an'io. Fa ianao mijoro fotsiny io a, olona efa ampivavaka. Sarotra be mihaino tory tenin'olona tsy ampivavaka. Fa ny olona ray tsy ampivavaka rehefa mitory teny de tsy mifanaraka amin'io. Zay anyrahako anao sy rehetra andidiko anao no ambaranao zany. Mila manana fifandraisana zany amin'ny Jehovah Andriamanitra am'izay. Raha manana fifandraisana amin'ny Jehovah Andriamanitra ianao am'izay, olombavaka ianao zany, alohan'ny hitory teny, ny olona alohan'ny hitory teny tsy mivavaka zany, tsy hatafavoaka tory teny zany. Na tafavoaka le mahatory teny ihany, fa tena vokatry ny nofo be mihitsy. Nofo. Ny tory teny to de henonao foana rehefa mitory teny ilay fanahy zany na nofo zany. Misy tory teny tonga de nofo be fotsiny tena tonga de renao, reny ny fanahinao zany. Fa ny olona ray a, tsy fahaizana mitory teny zany no tena ilaina raha jerena eto. Tsy fahaizana mandahan-teny zany no ilaina raha jerena eto. Fa ny tena ilaina de ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Satria rehefa mifandray amin'Andriamanitra de henonao ny feo an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra de miteny hoe zay rehetra nirahako anao no ataonao a. Zany hoe misy fotoana ianao zany tsy mitory teny, fa inona ny andrahan'Andriamanitra anao androany andeha hanao délivrance, inona ny andrahan'Andriamanitra anao androany andeha hampahery, inona ny andrahan'Andriamanitra anao androany andeha ohatr'izay. Ary rehefa irahan'Andriamanitra de zay andidiko anao no ambaranao zany. Mila maheno feo an'Andriamanitra foana zany. Inona ny andidin'Andriamanitra, zao tenenina de zao no tenenina ny olona. Ianao zany fantsona fotsiny fa avy any an-danitra misy teny midina de mivoaka avy eo amin'ny vavanao. Rehefa mivavaka ianao isaky ny alohan'ny hitory teny, zao tenena hoe za Jehovah fitaovana, halleloia, za fantsona fa ianao mampidina ny teny, halleloia. Teny rehetra zay miloaka ny vavantsika io tsisy avy amintsika, avy amin'Andriamanitra zao. Raha mety ianao a misotro rano kely a, 2 minitra fotsiny a, fa somary maimaina ny tenda, miala tsiny. Halleloia. Zao zany, tsika reto tsisy mahay mitory teny na de ray aza, fa iza no mahay mitory teny?
ny fanamasina mahay mitorotena. Dia io fanamasina io no metraka tena atao am-bavantsika. Tika mitatatata mirana rehefa amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia navomen'Andriamanitra toki aza matahotra azy ianao fa mombanao hamonjy anao ao Jehova. Dia anisan'ny tanan'i Jehova ka nindry ny vavako. Ary hoy Jehova tamiko, indro efa nataoko ambavanao ny teny. Fa ianao nateny zany Jeremia. Dia avy eo fotsiny hitanao ohatrany misy le kilalao le sarabakolo kely le fanana. Dia vera mandeha eo amin'izay na le sitoma. Misy zavatra sitoma kely avy ao amin'ny lamosiny ao. Dia sady miditra mitsofoka miverina le tady no menimenina be teniteny eo. Siangeravana ohatran'izany. Raha mpanompon'Andriamanitra manaiky-kesan'Andriamanitra ao dia efa apetrany eo aminao. Apetranao aminao ny vava. Apetranao ny vavanao ny teny. Dia miteny fotsiny ianao sisa. Manokatra fotsiny ianao sisa. Alleluia. Tsy ilaina zany hoe olona efa tena mahay mitoroteny be any mitoroteny. Fa zany mampely anao androany. Angatao fotsiny ny Andriamanitra apetrao ato am-bavako ary ilay teny Jehova hoe. Alleluia. Ary ilay teny rehefa aperak'Andriamanitra ao anatin'ilay olona. Dia feno fahefana. Tena fanao fa mety afaka samy teny daholo hoe sitrany ianao aminaran'i Jesosy. Fa ho an'ny hafa izay tsy nametrahana an'izany teny zany efa miteny. Misy fotoana ange tsy voatery zany ny tenin'Andriamanitra. Zany no nazavaiko olona mpahireziko. Tsy mitovy daholo ny fomba nasasan'Andriamanitra. Ianao zany aza hoe sodokan'ny fijona vavolombelona ny olona hoe zany ravana. Tena rehefa narary zany ravana. Dia nakarafina papay dia nilomana. Dia natao lasary dia nohanina dia sitrany. Mety tsy papay indray ny anasitranana anao. Fa mety zavatra hafa. Fa ny zava-dehibe ianao mila mihaino an'i Jehova Andriamanitra. Ary izao rehefa hitoroteny ianao manomboka androany. Dia izao tenenay Jehova. Apetrao ato am-bavako ilay teny. Apetrao ato am-bavako ilay teny. Dia teny fotsiny aho. Ny tena mandra dia 10. Ary indro manendry anao izao n'izao hanapahefana amin'ny fanjakana. Amin'ny firenena sy ny fanjakana. Alleluia. Ry havana. Aika sady da metrahana teny. Ny tena anisan'ny zava-dehibe nomena fahefana. Alleluia. Tsara be mihitsy zany metrahana teny dia mena fahefana. Satria amin'ny alalan'ny teny ianao ianao zany miteny ny amin'ny fahefana. Dia amin'ny alalan'ny teny afaka manangana, manongotra, manjera, mandrava sy mandrodana. Ary anorona sy ambolinina no inona no ongotana sy azera sy ravaina sy arodana. Zay tsy an'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ny toroteny kely avana manova olona mihitsy. Vao mihaona amin'ilay olona aloha ny toroteny. Tonga aloha dia manongotra zay tian'i Jesosy. Manjera zay natsangany devoly. Mandrava zay hevitra mampisaraka amin'Andriamanitra. Dia androdana ny mety ho fijoroana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Amin'ny alalan'ny teny daholo zany. Isika ireo nge rehefa niova olom-baovao amin'ny Kristy rehefa betsaka ny zavatra nongotona tao amintsika. Misy amintsika eto izao mbola tezitra be mihitsy. Zany isan'izany. Nongotana. Misy amintsika eto manana frère ihany tsy takatry ny saina. Nazera mihitsy ianao. Amin'ny alalan'ny teny daholo zany. Misy amintsika eto efa nanorena ny devoly zavatra vetivety teo amin'ny fiainana. Nazera mihitsy, ravaina mihitsy aloha ireny dia arodina mihitsy aloha ny hevitra. Misy hevitra mampisaraka antsika amin'ny Jehova dia arodina mihitsy aloha ireny. Zay amin'izay fa maninona? Tsy mandrava ihany. Fa manorina sy mamboly ihany koa ny olona hoe arotako izy tsy te-poti dia aboriko anatin'ny tena marina mihitsy ny teny marina tao fa zany ravina papay teo ohatry miteniteny foana fa tsisy zavy dia ho fihinana. Zany nge najango tamiko ilay ohatra teo marina tena ohatry ny eritreritra fa namboly papay mantsy zay. Papay dia ho atao an'izany. Fa papay atao amin'ny hena dia malemy be ny hena. Zay mba tsaroako ravina papay.
Ohatranao am'le marika fa tsy nitoizako ilay satria fantatra ohatrany tsy mety zany ohatra raisiko zany. Tabaka le resakintsika. Misy olona iray zany tonga dia arodana tao aloha izay tsy an'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny inona atao zany? Amin'ny alalan'ny Jeremia. Ary inona no ampiasain'i Jeremia? Sabatra sabasy teny. Haleloia. Dia amin'ny alalan'ny teny eo amin'izay nanana fahefana anongotra sy anjera andrava sy androta. Raha mbola mitsangana indrindra mampisaraka antsika amin'ny Jehovah dia tsy mahita valim-bavaka isika, tsy mahita fiovam-piainana isika. Fa izay nilana ny Jeremia. Jeremia amin'ny alalan'ny teny le laza teny zany tsy mahay miteny, tsy mahay mandahan-teny. Fa rehefa Jehovah mametraka ao anatin'ilay izy dia manam-pahefana izy. Izay olona rehetra nanaiky ny tena sy nametraka ny tena kely tao amin'ny Baiboly, nasandratr'Andriamanitra zao jereo hoe Gideona. Zavy izy malelo indrindra amin'ny taranaky ndraiky izy malelo indrindra amin'ny taranaky ny Manase, ary zaho malelo indrindra amin'ny taranaky ny Raiko. Zany hoe Gideona zany tena hoe kesy bitika mihitsy. Fa nefa ny ahoana ry havana? Nampiasain'Andriamanitra andripaka ny Midianina zany Gideona zany. Zany androany tena amintsika rehetra hoe rehefa mamaky an'ity teny ity tsika dia tokony mandray tena antsika ohatran'ny Jeremia kely daholo. Ianao tsy handroso zany ianao raha hiandry ianao mahay mitory-teny vao hitory-teny. Eny an-dalana ianao mahita azy. Halleloia. Raha hiandry antsika ho faratapony amin'ny fitoria-teny be ry havana antsika rehetra vao anana misy efa nalainy Jesosy any amin'ny fiainana hafa any vao za te hitory-teny ozy ianao. Ka naninona ianao teny an-tany? Inona nataonao teny an-tany? Halleloia. Zao ry havana ny tena marina amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Andriamanitra koa tena hoe te haniraka anao. Ianao le mieritreritra mihitsy za kely, za tsy mahavita ninina, za mbola zaza. Ianao mihitsy ny rasan'Andriamanitra. Ary entin'Andriamanitra anehoana fa raha miaingo eo koa ianao, mahatsapa mihitsy tsy mivotsy vava, miadam-piteny, tsy mahay mandahan-teny. Fa rehefa voalahatra ao ny teny dia tsapanao amin'izay hoe tsy ianao iny. Iany tena zavatra mahafinaritra. Iany tena zavatra mahafinaritra. Ny fahatsapan'ilay olona mihitsy za mbola zaza. Nefa jerena, inona ny misy ao an'ny Jeremia ngerana matanjaka be ny misy ao an'ny Jeremia. Ny hanavotra ny zanak'Israely izay babo. Ny teny mafy azy amin'ny fahotana izay tsy mety ataony. Ampatsiahana azy hoe nareo ringy tokony hiverina amin'Andriamanitra. Anjara asa daholo zany ery ambony azy misy soromandry ny netsoina ny Jeremia ao aminazy ny nanambarana ny tamin'ny izay ho rarahany. Ny rarahany Jeremia dia namerina amin'ny maro amin'ny fahamarinana. Fa raha tsy fahamarinana ireo nandeha nivoana, nandeha nivoaka dia mamerina anireo amin'ny fahamarinana no asan'ny Jeremia. Moa zany sasarotra. Sarotra be mihitsy zany. Sarotra be mihitsy zany. Mamerina olona mivavaka fotsiny, tsotra fotsiny ary dia efa sarotra. Mainka fahamerina ny olona amin'ny fahamarinana tena sarotra be zany. Fa zao nasarotra be koa azy. Mbola tsy teraka izy dia fantatry Jehovah hoe izy ny hanao an'io. Misy zavatra ngery havana atonona anao mihitsy. Tena misy zavatra tena za zao tena mandray resy lahatra mihitsy fa ity ny anjara asako. Mety misy pastera zao tena mahay mitory teny akaramanjana be. Fa mety raha atao eto izy mety tsy vita ny mitory teny en ligne. Zany ndray zao raha ohatra hoe andeha alefany ambanivohitra be akara teny boatra hitory teny amin'ny olona dia mety tsy vita kokoa zay ohatra. Fa samy manana ny anjara izay nomena azy. Fa ny zava-dehibe dia mifahafahantsika fotsiny, fahaizantsika manaja sy mametraka an'ilay manao ny zavatra nametran'Andriamanitra antsika tsara. Halleloia. Ry havana malala, dia teny aminao manomboka androany tsy asa miteny ianao hoe za mbola zaza. Fa Andriamanitra te haniraka anao. Andriamanitra tena te haniraka anao. Betsaka ny asa hoy ny tenin'Andriamanitra, be ny vokatra fa mampiasa ny vitsy. Dia hiandry an'ilay olona tsy ho zaza intsony ve? Hiandry an'ilay olona tapaizana amin'ny Baiboly ve? Hiandry an'ilay olona tena mahay mitory teny tsy misy ohatr'izany ve? Vao hanomboka ny asan'Andriamanitra be ihany ny very. Tadidiro havana fa
io isika io a misy zazalahy kely zay navita namonjy firenena anankiray mihitsy tanàna anankiray satria nisy jolay izy lalao teo atokotany teo teny amin'ny teny ivelabelany tanàna teny de nisy jolay hiditra andripaka ny olona amony ny olona ao an-tanàna no resaka finoana sy fivavahana fa io zazalahy kely io no mifanina tamin'ireto olon-dratsy fa teneniko anareo fa nyteneniny zazalahy kely io tamin'ireto olon-reto ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra ny heverin-dalana reo reto jolay tsy namono voatindron'ilay tenin'ilay zazakely ny amin'ny filazantsara sy ny amin'ny Jesosy. Anty teny amintsika rehetra manao hoe aza miteny tsony manomboka androany hoe za ve dia avitan'izany. Ianao io a ny fidin'Andriamanitra. Za tsy mahita mihitsy androany e. Olona eto androany ka hoe ity olona ity zany tsy ny fidin'Andriamanitra. Fa na antsika rehetrarehetra ireo eo tena ny fidin'Andriamanitra. Misy mission men'Andriamanitra antsika. Sa antsika manao an'ilay izy normal be, antsika mahatsapa hoe tena mbola tena tsy mahay miteny tsika. Zavana raha tokana ho an'ny mahay miteny ny fitoriteny dia efa fempika-bary ny fiangonana. Ny tena marina ary izay ny olona miadam-piteny sy tsy mahatsapa ny tena ny mahavita zavatra mihitsy no tahian'Andriamanitra sy irahan'Andriamanitra hanao ny asa tena lehibe. Vitan'i Jeremia ny asany. Voaveriny tamin'ny fahamarinana ny olona sy tamin'ny heriny na nitanjana na miteny aza tsy hainy. Tsy mahay mandahateny izy ary mbola zaza. Fa Jehovah hoe zako eny teny ao anatiny hoe dia rehefa miteny Jeremia dia miverina amin'ny fahamarinana ny olona no tahian'Andriamanitra. Ny zanak'Israely tafaverina amin'Andriamanitra. Halleluia. Zany no fiainantsika aza miteny tsoma no bokanay io zany mbola tena tsy mahay mitory teny mihitsy io tena tsy misy tsy mahay mitory teny zany fa raha manao ampivavaka ianao dia jereo fotsiny fa na ianao ieno ny nitory teninao iny rapitso tena gaga ianao hoe za ve zany taiza no nahitako an'izany dia any amin'ny Jehovah ny ahitanao an'izany. Amen. Tonga ny fotoana tonga sahady za moa zany dia efa niteny taminareo fa somary ataontsika fohy amin'izay no ny famelabelarana satria eto rahalasana bavintsika any Madagasikara sy ny amin'ny tany arabo any tena efa ngeza be dia kalazo reo dia alina be zareo vao matory. Radio Kiradio mikontiko iza no maniry zara fahatsapana na dia fohifohy ary ny zavatra izay voatantarako sy voateniko teto mino fa misy kely azonao andraisina ihany hitra fizarana fahatsapana avy hatrany iza ary no iantso voalohany. Halleluia. Za mino fa tsy maintsy misy miantso. Halleluia. Iza ary ny antso voalohany hizara sady fahatsapantsika. Halleluia. Mahavarina fa miara-miditra ny apelany Marina Tenasy Aintiny Rodriguez dia miara-miditra mihitsy dia klikeko dia izay tafiditra amin'ireo fotsiny ao no tonga dia hiteny. Halleluia. Lasa aloha andao ary raha ohatra ka efa tafiditra ary Marina Tiana dia andoto dia metsika azy avy hatrany ny fitenenana. Marina Tiana anao ny fitenenana n'inona ny azonao ambara. Tafiala izy. Tafaly Marina Tiana. Tafala i Marina Tiana dia lasa sozika olona hafa. Halleluia. Rehefa ao indray ary ndasoloha mijerena ny sary. Tahian Jesosy ary raha latojo vily ary ny azonao ambara anao amin'ny fitenenana. Azo makatsitakatsika rehetra dia misaotra betsaka anareo mianadata amin'ny toriteny
tena hoe nakasika nampahery nampavely-panaterana indray zany sady tena mbola nanosika indray mbola hoe ho ampiasain'Andriamanitra mbola naonisan'Andriamanitra indrindra tena nakasika na le hoe tena tsy mora marina le endry pasitera le ohatran'ny tena hoe tena nakasika be le hoe mikory tena anao dia jeranao eo efa olona efa ray aman-dreny ara-panahy efa nitoriteny efa ela efa antom-panahy efa nitoriteny noho ianao tena mampatahotahotra kely azy zany fa tena hoe araka n'ity teny ity dia hoe tsy ianao no miteny fa ny fanahin'Andriamanitra zany ianao fantsona fotsiny nakasika anako le hoe tsy fahaizana mitoriteny ny tena zava-dehibe fa ny fifandraisana amin'Andriamanitra rehefa manana fifandraisana amin'Andriamanitra eo dia fantsona fotsiny ianao fa Andriamanitra no mametraka ny teny izay fotsiny izany mila angatahana hoe Jesosy mampiatsoa ny teny atao am-bavako dia nakasika be anako le hoe lehilahy kely teo le hoe nisy olona andeha hanafika ny tanàna dia namresaka fivavahana sy sisa dia izy io no napetraka an'Andriamanitra tamin'ny lehilahy kely ny teny ny ankizy lahy kely ny teny dia sao dia nitsatoka tany am-pon'ilay olona hanafika ny tanàna efa avy eo niverina indray ny olona fa tsy nanafika ny dia zaza kely iray zany no nampiasain'Andriamanitra dia nanafitra ny ray tanàna tena isaonan'Andriamanitra tena mahafinaritra Andriamanitra raha marina tena hoe manorina lehibe Andriamanitra dia ay dia nakasika be anako kay tena zokadaka tena hoe vao tsy teraka akory efa napetrapetraka an'Andriamanitra daholo ny zavasary rehetra tamin'ny Jeremia dia nakasika be koa ilay fizaron'Olombelona ny teo hoe efa nanana programa aminy n'Andriamanitra dia nizoko nataon'Andriamanitra fotoana tena mpivafoana azy nahazo baiboly azy sy sisa lalana zany dia natonana azy amin'izao fivoazam-panahy izao ihany koa na baiboly sy ny sisa dia mahafinaritra isaorana an'Andriamanitra dia taitra Jesosy taolo tsy rehetra. Alleluia, mankasitraka indrindra anao Falatojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Avitra olona fa manaraka indray atsika izy indray ary manaraka ato. Alleluia. Raha ohatra ka ohatra Alleluia. Rehefa ary marina tiana dia menanao avy hatrany ifitenenana azafady. Andraso aloha fitifotsiny. Tenena azafady. Maheno. Zay maheno tsara mihitsy, zay vao mety tsara. Maheno tsara. Mankasitraka pastera. Io nanamarika androany ilay teny nizokadaka hoe izy zany taloha tena salasala mihitsy ny vavaka fa tena hoe mbola tany am-pianany izao tontolo izao hoe nanao akanjo hoe mpanaraka mody be sy manao akanjo fekely sy ny sisa zany nefa no nizoky ny baiboly zany izy tamin'iny. Dia ohatrany hoe ohatra voakasika zany hoe efa fantatr'Andriamanitra tamin'izany izy mihitsy ny tena izy efa fantatr'Andriamanitra tamin'izany hoe nitoriteny izy fa izy fotsiny tsy nahafantatra dia nanombotra ny Jeremia hoe izaho izao ve ny hanao an'izany tena hoe tsy nahafantatra mihitsy izy zany. Dia faharoa dia teny pastera hoe lehibe Andriamanitra nisy olona vao teraka amin'ny 2027 dia efa fantatr'Andriamanitra daholo momba azy rehetrarehetra tsika mbola tsy teraka akory dia efa fantatr'Andriamanitra daholo momba antsika. Fahatelo farany aza miandry hoe tena hoe efa mahay teny be mihitsy izany izay vao mitory teny tsy ilaina zany hoe tena mahay be mitory fa mila olona ampy fifandraisana amin'Andriamanitra satria tsapa zany ilay fanombavaka zany mety tsy ho mihitsy raha ohatra ka hoe olona tsy ampy vavaka ny teny fa tsapa mihitsy rehefa hoe olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsy mitovy rehefa olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra sy olona tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra mitory teny fa ny iray ara-nofa dia ny iray tena tsapanao mihitsy hoe izany ka tena tian'Andriamanitra dia mila mangataka tika rehetrarehetra isaky ny mitory teny hoe Andriamanitra
ny eo anahy izany a miteny avy any aminao a ary aoka inteny iny no autorité mankasitraka indrindra tany tontolo dia poney daholo nareo. Halleloia, mankasitraka indrindra anao a marina tiana tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay no entinao izay. Jesosy any amalifitia dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany a dia maheza foana amin'ny asan'ny tompo a marina tiana. Tsika piditra olona hafa manaraka indray. Azo asiana sary. Halleloia. Asa aloha tany Jesosy zany nanambavy inona ny azonao ambala, inona ny azonao lazaina anao amin'ny fitenenana. Tany Jesosy pastera dia tany Jesosy sika rehetrarehetra mankasitraka amin'ny fitenenana pastera dia mankasitraka anareo manazava amin'ny torotenina mampahery-be androany Jesosy amaritiny ka mpitombotsitra anareo an-tranotrano nampahery-be daholo ny teny izay voalazanareo ny any an-dava tena mahakasika koa ilay tantara nisy gadaka hoe nisy taloha dia mpandeha boîte de nuit nefa ny ankehitriny lasa mpitoro-teny dia tena mampahery-be mihitsy ilay izy dia faharoa koa ilay hoe tsika tsy ny fahaizantsika mitoro-teny na ny fahaizantsika mandara-teny no ilaina fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia Andriamanitra no mametraka antsika ny teny dia rehefa mametraka antsika ny ten'Andriamanitra dia misy fahefana ilay izy dia nankahery-be mihitsy dia maha-izy atao antsika rehetra tany tompo tao. Halleloia, mankasitraka indrindra anao a ranavavy tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Jesosy amalifitia dia mitombositra mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleloia. Piditra olona hafa manaraka indray tsika. Ndao ary metsika fitenenana ary ranavavy Irina Rodriguez inona ary no azonao ambara androany ianao amin'ny fitenenana. Halleluia. Mankasitraka pastera amin'ny fitenenana dia ilona vatanan'i Jesosy amintsika rehetra. Mankasitraka anareo mianadakoa tamin'ny tenin'Andriamanitra fa mampahery-be. Ny zavatra tena nakasika anahy androany dia ilay hoe Andriamanitra tsy Andriamanitra zany tsy miandry antsika hoe mahay mitoro-teny be na hoe mahay mandahan-teny be ny ilainy fa isika ilay manana fifandraisana aminy dia rehefa manao mitoro-tenin'Andriamanitra koa dia tokony mila ampivavaka tsara mba ahafantarana ilay toro-teny fatoriana hoe tena mivavaka izany fa tonga dia fanahy-masina mihitsy mametraka ilay teny amin'ny vavatsika. Dia faharoa ilay hoe raha mpanofon'Andriamanitra manaiky ny ampiasain'Andriamanitra isika dia apetrany ao amin'ny vavatsika ny teny ary ny teny dia misy fahefana ka ny teny misy fahefana no afaka ilay hoe afaka ny manolotra, afaka manjera, afaka amorona sy amboly. Dia faran'ilay hoe Andriamanitra dia tia aniraka antsika. Izay tena nakasika pastera dia mankasitraka indrindra tany Jesosy. Amen. Halleloia, mankasitraka indrindra anao ranavavy Irina Rodriguez tanatin'izay vavaka tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Jesosy any amalifitia dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany. Ohatsika hanao hira anankiray dia vavaka isika dia hamarina ny fotoana avy hatrany ao aorianan'ity iray ity. Halleloia. Toloko antsika ty iray ity. Dia mino finaritra daholo dia olona antiditsika to dia vavaka sady hamarina ny fotoana ny vavaka ho an'ny firenena. Sotran'Andriamanitra fa tsy vita soamatsara ny fandalantsika andrany ho azy ireny ny voninahitra. Halleloia. Amen. Azo mbola misy pub kely
Ahoary mino finaritra daholo ihany isika mianakavy tahin Jesosy. Azo rehefa tsy selila dia tavoka. Luana, tanana, tukta, bubara, Jesusio, namotela, caravas, manansa, tarzan, tukanfotska, dama Jesusio, namotela. Dimaja maitana belle si chame Eva Dixo that's a jama Rajava private maitana love nizere Eva Garate Sapane Mama Tanana Tukta Kubara Jesus Namotela Caravas Maranza Tanzan Tukanfanska Dama Jesus Namotela Substok mamla maitana del saber We can love so someday love me, that's a gift Javana. Tanana, Tukta, Kubara, Jesus, Namotela, Caravas, Maranza, Tata, Tukanfanska, Dama Jesus, Namotela. Nuksan siutkas naitana stila de barake Vamos lançar nessa fazenda. Maratina tiada chance mabagana Amatena fawafa que Irutu mananas Ula sapato Luana Tanana Tukta Kubara Jesus Namotela Caravas Maranza Tanzan Tukanfanska Dama Jesus Namotela Izinbak seki saranga naitana del fanare che si caput si usciù Leda basi teraka naitaina tenderate Ramse Vaki Wapniki Ramse Vaki Wapniki Jesus Namotela Caravas Maranza Tata Tukanfanska Dama Jesus Namotela
misaotra anao Jesosy malalany amin'ny fahafitan'ny fotoana. Misaotra anao Jesosy satria noho ny fahasoavanao dia totosa teto indray ny fandaharana. Misaotra Jesosy ary taio izany teny izany mba tsy misy ho lasaka andarana na dia iray azy fa samy avita ny asany aty anatinay tsirairay avy. Misaotra betsaka Jesosy satria ny fanahinao masina tokoa ny nametraka ny teny tao am-bavanay. Tsy misy mahay miteny izay na dia iray azy. Mbola tsy mahay miteny sy mbola zaza noho Jeremia daholo izay. Fa ianao no nampindrana anay ny teny, ianao no nametraka ny teny atao am-bavanay dia vita indray ny fandarana androany. Tsy tapaka ary nety tsara ny connexion. Voninahitra ny eo anao Jesosy malala. Dia izany teny izany mba haniry avy zato teny any am-ponay tsirairay avy hiboboka ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Dia voasisa tany dia faritra amin'ny ranao izay afaka hitsaingo ka na dia litera iray tao anatin'izay vonona fampizay azy androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Amen. Ampanosika na vavisika Maria Hortensine hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Maria Hortensine anao amin'ny fitenena. Makasitraka pastera aminay ilay ary hivavaka atsika. Ilay Andriamanitra reny tsara aminao. Mbola faly misaotra ilay amin'ny karazana be. Misaotra anazy Jesosy tamin'ny teny izay nambarany mpanopona teny. Moka mbola tsika mipony tsirairay avy amin'ny fiainanay Jesosy. Ary tsy mahay miteny izay avy Jesosy fa nana miteny anay Jesosy Andriamanitra renay eo. Misaotra anazy amin'ny teny izay Andriamanitra. Ndetiko izay Andriamanitra. Afaka ny ho an'ny firenena fantatrao Jesosy ny momba ny firenenanay Madagasikara amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Vaky trano misy Jesosy trano may Jesosy maro dia maro ny ratsy manjaka any amin'ny firenenanay izao Andriamanitra. Ka mba petrika impiradalana Jesosy ny momba ny firenenanay Andriamanitra. Ka sivy ny olona rehetra Jesosy mba hifikotra amin'azy Jesosy io. Aialany ratsy Jesosy manjo ny firenenanay izay Andriamanitra. Apetraka impiradalana zany Andriamanitra. Ratsy hita amin'izao alina izao kasahoany Tomasy mamy Jesosy fahaza mitefaliana Andriamanitra. Apetraka impiradalana zany Andriamanitra ny momba ary ny fonony Jesosy raha misy tsy mety faraka sitrapona mahatonga ny firenenanay izao Andriamanitra. Apetraka impiradalana zany Andriamanitra. Iny firenenanay Jesosy mba mendrika vano ny firenenanay Andriamanitra. Voninahitra ho anareny Andriamanitra tera sy laza tokotra ho anarany. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra anao ary navavy Hortensine raha izay vavaka amin'ny firenena izay. Jesosy amalifitenao dia mitombosi sy fahasoavana hatrany hatrany mahariza foana amin'ny asany tompoko. Misaotra antsika ihany koa, misaotra ny ranabavitsika kadaka tamin'ny toro-teny, misaotra ny rahalamika tamin'ny vavaka fanomboana. Dia misaotra nareo rehetra ny zara fahatsapana ihany koa. Jesosy amalifitenareo rehetra dia mitombosi sy fahasoavana hatrany dia ampiasanareo hatrany anie Jehovah Andriamanitra izay tompon'ny asa. Jesosy Kristy ilay tompon'ny asa izay ataontsika eto isan'andro isan'andro. Ary mbola singana amin'ny rano lanitra Jesosy dia raha mbola verenena soamantsara tahiny tompontsika dia andretratsika rapitso amin'ny ora tahaka izao. Any hoe amin'ny 7 ora sasany aty aminay dia amin'ny 1 ora sasany any aminareo izay efa atondroany décalage. Tahiny tompo daholo. Misaotra nareo koa tonga natrika teto dia Jesosy koa malifitenareo dia mahireza isika tsirairay avy rapitso anay mihaona tahiny tompo daholo.